faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka ny watatagasy ny tenako androany isika dia andeha resadresaka indray ny mahakasika ny vaovao izay nivoaka gazety tamin'ity andro androany ity tsy inona moa izany fa savorovoron-dresaka izay mifamaofao amin'izao ankatoko ny fivoahany valim-pifidianana ofisialy izao dia maro ny resaka mandeha hetseroa ary maro ihany koa ny zavatra tsy mazava sy mifamaofao amin'izany resaka fifidianana izany ka izany indrindra no anaovantsika video ity androany ka dia manasantsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ny renhevitrareo rehetra reny anaovantsika video manaraka eo ary manasantsika ihany koa ilekeny video antsika ary manasana ireo tanandroatrany abony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nesy tonga tawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandely isika fa vetrany tonga de vavany dawary mahakasika ny savorovoro ihany moa ny resaka atsika eto dia somary nahagagaga ihany satria vao maraina ny andro nanao publication ny gazety koa ary nilaza moa ny gazetiko tamin'izany publication izay nataony izany fa araky ny loharanom-baovao azon'izy ireo tamin'ny alina dia notazomina vonjomaika eny amin'ny fonjaben'ny Tsiafahy izy roa lahy colonel eo anivon'ny tafika malagasy izay tsy nambarany mazava moa ny anaran'ny reto colonel reto fa niteny fotsiny ny gazety koa tao amin'ny publication fa notazomina tany amponja ny Tsiafahy ireo colonel izay tsy nomeny moa identitény zany colonel zany araky izany ara dia niakatra fampanoavana androany tetsy amin'ny fitsarana anosy izy ireo rehefa voarorohy amin'ny raharaha fikasana hanongampanjakana amin'ny alalan'ny fitarihana miaramila hikomby fifidianana filoham-pirenena izay natao farany teo izay ny loharanom-baovao ny publieny gazetiko tamin'ny maraina teo mbola mahakasika izay hatrany moa dia rehefa avy ny publieny daholy na ny gazetiko na ny radio mangarahara dia nanao publication ihany koa ny info seg na nadiso an'izany publication izany satria nilaza moa ny publication ny info seg fa tsy marina ireo vaovao izay niely tamin'ny maraina ka noho izany dia naneho heviny radio mangarahara nodisoviny gendarmerie ny filazana nisy tato amin'ny tambazotra fa misy fisamborana colonel roa eo anivon'ny tafika nolazaina mikasa hanongampanjakana herinandro lasa izay taorian'ny famohan'ny pejy iray an'izany dia nandiso sy niampanga azy fompanelitsaho ny pejy ny fitateram-bahoaka ankiaka sy ny sekretera-mpanjakana miadidiny gendarmerie mpirenena herinandro taty aoriana anisan'ny vaovao lehibe eto amin'ny tanintsika nanomboka omaly alatsinainy 27 novambra ny hariva ary efa nentina tamintsika teto fa nisy ny fampidirana amponja ny colonel roa avy amin'ny tafika ny fikasana hanongampanjakana no antony nitazomana azy ireo araka ny loharanom-baovao voaray ny andrasan'ny maro amin'izao dia ny hoe misy fifandrifina sa colonel hafa tanteraka ireto farany ireto raha ohatra ka mbola ireo zay navoaka ny pejy ny herinandro lasa teo ireo ihany izy ireo dia mety no kasaina hatao mangingina sa no heverina ho tsy nisy naheno hoy radio mangarahara hatrany mbola savorovory hatrany moa dia tohiny ilay raharaha teny andohany mandriseza izay nahafatesana olona misa 5 be izao izay voatondro fa jolahy nikasa andeha hanafika na hoe efa avy nanafika izay tsy fantatra mazava tsara moa ny tena marina mikasika ny raharaha iny mandraky teny androana na de efa nitondra fanazavana azy ny avy eo anivon'ny gendarmerie mpirenena dia hita androany fa niampy olona valondray no nahiditra amponja tohiny iny raharaha izay nafatesana any directeur an'iny state théologie niakatra teo ny fampanoavana teny anosy omaly alatsinainy 27 novambra ireo olona valo voarohorohy tamin'ny raharaha tetsy andohany mandriseza ny talata 21 novambra lasa teo iny nivoaka ny didy ka lehilahy efatra miditra amponja vonjomaika eny Tsiafahy ary vehivavy efatra nalefa eny an-tanimora ka noho izany ara dia arahantsika eto ny tohiny izay raharaha izay satria izay moa navoaka ny radio mangarahara tamin'ity andro androany ity ka de hotaterina amintsika izay mpanaraka tsy tapaka ny watawatagasy eto mahakasika ny savorovory hatrany moa ny resaka dia hitatazana amin'izao fa ny Madagasikara ray manontolo dia tsy mandry fahalemana avokoa mporofony zany ny raharaha fanapahandoha tao vondroza izay nahitana olona 7 be izao no voasambotra ary ny vehivavy ny roa tamin'izy ireo isan'ny nanapadoha ilay zaza 9 taona ny roa lahy tamin'ireo ary efa nahaiky ny heloka vitana raha tsy hivina olona misa 4 no tapadoha tao anatin'ny herinandro tany antoerana ary very ny lohan'olona 3 tamin'izy ireo araka izany ara dia tena mandrendriranantsy ny vahoaka ny vondrozo sy ny tapatapany atsimon'ny Madagasikara iny amin'ity resaka fanapahandoha ity izay zay tomboko lasy tomboko vavy ajanoko atrelo ny mahakasika ny video antsika androany ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video antsika ity mba ahafahana mandravona an'ireny hevitra rehetra reny mba hanaovantsika video manaraka eo manasanareo ihany koa ilaiky ny video antsika ary manasanareo tanandro hatrany mba hiabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa amin'ny sisy tonga tawatagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitrika de mirary soa
fô ragno mbola hely ziskatsika ziobe mitiavako anao tsy mio vo maika ame mitô zazany anao tsy falovy aminao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko maleva atolotro anao kazamiagnatsy izaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kaza tao adala zaho tsy agne Azamiagnatsy